ahoana marina mbola niady any Ukraine sy ny Covid koa ve no tsy nampanambola ny CENI misavorita karateraka ny saim-bahoaka ankehitriny manoloana ity resaka fifidianana ity hatramin'izao mantsy dia mbola tsy milamina ihany ny fanavozana tanteraka ny lisam-pifidianana na dia efa miditra amin'ny volana fahatelo anavozana izany aza ny CENI ity rafitra mpikarakara ny fifidianana ity izay nilaza fa 7.30 faingo 1.30 isanjato no mpifidy voasoratra anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana manerana any Madagasikara izany hoe vao 5 tapitrisa mahery kely kanefa 13 tapitrisa no tanjo ny CENI nilaza mazava ny CENI fa tsy manambola dia mipetraka ny fanontaniana hoe inona no antony tsy anana ny CENI vola anaovana fifidianana tsy aretina na valana aretina akory ny fifidianana ka tonga tampoko na tsy ampoizina fahalalana mipetraka ary voasoratra mazava ao anatin'ny lalam-pandrenana fa 5 taona ny fotoam-piasan'ny filoham-pirenena iray mitondra ity firenena ity mazava ho azy fa tokony efa nisy ny fiomanana amin'ny fiatrehana izany raha tena vonona anara-dalàna sy ametraka ny mahatany demokratika azy isika tsy mahagaga raha betsaka no mahatsikaritra ankehitriny fa malaina anao fifidianana ity fitondrana ity ary mitady fomba mba ametrahana teteza mita vaovao indray betsaka ny fomba anehoany izany ho an'ny CENI fa tsy miomana anatanteraka fifidianana mihitsy ny fitondrana ary tsy te ametraka fifidianana ao anatin'ny fahamarinana sy ny mangarahara hoy indrindra mantsy ny fanazavana hoe tonga tao amiko anefa ny mpanoratra anarana amin'ny liste électorale sarery ny tao atokantranoko dia aiza mivady afangama mivadika tsy misoratra amin'ny ferrovinina reo no miveriny eto dia azonao atao izy ny manoratra ny anaran'ny vadinao raha ao ny kara-panondrony dia ahoana moa an'izany ny soniany atao PO izy mety sa tsy mety amiko tompoko efa nanao an'io momba ny CENI tamin'ny 2002 tsisy azo atao mihitsy ngamba tompoko manolo sonian'olona na dia vadiny ary tsao zay isan'andro rehefa lahady izy makao aminay zay komitiny fokotany ao amin'ny fokotany misy anay ihany ao Ambodimita nitondra taratasy izy ny alahady dia zay mianaka no tratra tao dia nanao soni dia nen'le vadiko netiny ihany dia amin'ny herin'ny lahady izy no verinay hatramin'izao tsy niveriny dia niteneniko izy aiza hoa le taratasy ataon'le vadiko soni efa nianarano izy nisoroatana ihany tandre moa tsy ao anaty lisam-pifidianana izy fa ifakahita etsika dia korotaniko ambony ambany ho anareo raha vao tsy ao anaty lisam-pifidianana le vadiko le soratana ny anaranay dia namena an'le taratasy iny zay ny original netany any nanao soni zahay dia ny original ny lasany ny photocopie aty aminay iny any le original anay iny ve tsy anamboara ny zavatra any fa tokony le original no verina ty aminay tompony fa ny photocopie no mandeha any izany no zava-misy ankehitriny dia mipetraka ny fanontaniana hoe ino no tena tian'ny fanjakana sy ny CENI atao eto amin'ity firenena ity zony vahoaka malagasy no miditra ao anatin'ny lisam-pifidianana izay ahafahany mifidy ny olona izay tena tiany hitantana indray any Madagasikara tsy tongatonga ho azy ny fanaovana farany ambany ny vola ho ampiasain'ny CENI amin'ny fifidianana io mazava mantsy fa solomavam-bahoaka manohana fitondrana no maronisa eny anivony anteny miram-pirenena ka manaraka baiko avy any ambony ary nandany io teti-bola io teti-bola izay tsy ampy anatanterahana fifidianana akory totazana sahady fa misy ny firaisana tsikombakomba eo amin'ny CENI sy ny fanjakana fohy be mahakasika io zava-misy io satria atao kely ny teti-bola tsy ho tomombana ny fifidianana mora avy eo ny mangala-bato sy ny manao osoka raha eo ihany koa ny mba irosona amina teteza mita vaovao izany no antony toromarika nomeny filomarika ravalomanana ho an'ny olo-pirenena sy ny mpikatroka ty manisabotsy lasa teo mazava ny nambarany fa mila misoratra anarana sy miditra ao anatin'ny lisam-pifidianana ny olo-pirenena feno taona satria 5 taona ihany no fepito-piasan'ny filoham-pirenena iray araky ny lalàna fa ny ankoatr'izay dia tsy izy manara-maso ny zava-misy eto amin'ny firenena raha teo ireo firenena any ivelany izay mpiara-miombonantoka amin'ny Madagasikara hoy mantsy izy hoe
araky ny voalaza ny constitution na ny lalam-panondrenana dia isaky ny 5 taona tsy maintsy misy ny fifidianana zay filohan'ny république ary ny ben'ny tanàna isaky ny 9 taona na inona lazaina efa io ny lazainy lalam-panondrenana dia tsy maintsy tanterahana tamin'ny 7 novembre 2018 nisy ny fifidianana zay filohan'ny république dia tamin'ny 27 novembre 2019 no nisy ny fifidianana zay ben'ny tanàna fa na iza milaza hoe anao ny fifidianana io ka tsy ekeniny sadeka na tsy ekeniny dia milaza aminareo zay fa tsy ho crédible eniko tsara mantsy ny tenin'le rangaha anankiray zay hoe inona moa no tokony ilahtsika zay sadeka sy vondrana hafa any ho rangaha ty kakanao na vita tena hatramin'izay 7 isan-jato ny vola ampiasaina eto Madagasikara ny fanaovan-dalana ny fampianarana ny ankizy ny fampandehanana raha-panjakana avy any amin'ireo zay rehefa subsidiaria tsy maintsy arahany io ka mihinona raha tamin'ny voalohany dia milaza hoe zay tsy hiditra ao anatin'ny sadeka tsika efa nihiditra zany napitra azy tao noho zany zany haiko tsara mihitsy fa teny zay le hoe mahalala dia mahay marina mihitsy izay voalazana izay ade tsy andraikitry ny antoko politika raha teo ny manentana ny olo-pirenena ho amin'izany ko ararina raha manamafy izany ny filoha Marc Ravalomanana ny fahafahan'ny vahoaka malagasy rehetra mandray anjara amin'izany ihany ary mitaky fahamarinana momba ny safidiny no afaka manova ny zava-misy ainana amin'izao dia ny tsy fandriam-pahalemana ny délestage ny tsy fanananasa ny fidanga ny vidim-piainana tsy ny mpanao politika ihany no mila mijoro fa ny vahoaka malagasy mihitsy mba isian'izay fahamarinana izay ka mba anavotana indray ny firenena ao anatin'ny lavaka mangitsokitsiky ny fahantrana izao hoy hatrany mantsy izy hoe izy ihany no misy olona manao ny ataony eo ny sasany ery migadra lefa ry maputo le ry amin'ny tany mora zany nareo ty manota tsy zay tsy manota ary tsy maty manota mihitsy le olona manota amin'ny assemblée eo loza mpanatateraka miantoka ny directeur général lasa migadra tsy fidiny ery nefa nareo samy manota ao daholo aza verina tso zay hoe manota zany fa tena tsy mety zatsy d'accord amin'izany ny olona pitarika tokony tsy laza fotsy anka taona de zao misy fa de zao sitrapon'Andriamanitra tsy sitrapon'Andriamanitra zany fa ianao ny tsy tanao za tsy mba manaiky amin'ireny le hoe kefa nanao zazo atao antsika fa tsy mirehitra ny jiro o rangaha ty ao anatin'ray andro misy impiry tapaka ny jiro reo olondreo nefa miaina amin'ny jiro ny taraina dao le mpanao asa tanana kely madinika lehibe moa tsy ferana fa ny tena loza koa dia misy ain'olona foy mihitsy amin'ilay fatapahan-jiro ny zavatra rehetra atao amin'ny sonitra daholo kanefa dia tena mbola misy ihany manararoatra an'izany tsy taitra koa izany ambony any na ho itokana ny jiro isan'andro mandavoataona arany eo raha tsy misy maintenance io raha tsy misy olona mahay azy io na ho gadrainao daholo raha mipiasa rehetrarehetra eo tsy an'lizy ianao pitarika ny tokony malala aloha tamin'ny andro toloatsika 2002 hatramin'ny 2009 nilazany areo raha nainano zany hoe délestage mo taina inonareo hoe nisy délestage taina isan'izany hoe fatapahan-jiro maro zany tsy nisy zany raha ohatra ka misy fanamboara dia milaza meloha zany délestage zany satria nahoana naka olona mahaitsika ty ataondrala troany eo daholo ny vola efa aveo reo ihany migadrainy mazava izany tsy misy afa-tsy ny fisoratana ao anatin'ny lisym-pifidianana ihany anefa no ahafahana manova izany rehetra izany ka amerenana amin'ny laony ny fiainandra malagasy indray betsaka tokoa ny trangan-javatra miseho hoe jeroa ary ny tazana aza dia atao zary inina aseho mihitsy ny tsy fahavonona ny mpitondra amerina ny fahefana any amin'ny vahoaka amin'ny taona 2024 io dia mipetraka ny fanontaniana hoe inona izany no iseho eto raha izay tokoa ny zava-misy efa mazava mantsy ny nambara ny filoha Marc Ravalomanana sy ireo olo-pirenena ny joro vavolombelona teo aloha ireo fa 5 taona ny fepitao-piasa ny filoham-pirenena ankoatr'izay dia tsy izy etsy an-daniny dia samy tsy anaiky ny isehany osoka amin'ny fifidianana intsony na ny olo-pirenena na ny antoko politika maro izany ihany koa no nilazany filoha Marc Ravalomanana sy ny antoko tim fa tokony hitovy ny vola ho ampiasaina amin'ny fifidianana ho avy
ho an'ny kandida rehetra. Iarahantsika mahita tokoa mantsy fa nisy ny fampiasam-bola tsy mazava tamin'ireo fifidianana izay natao teto. Izany no mila soroana satria tahaka izao zava-misy izao, eny fa natramin'ny fanapahan-kevitra amin'ny sehatra iraisam-pirenena aza manahirana. Toy ilay raharaha fanameloana ny adiny Rosia sy Ukraine ka nanesorana ny ministry ny raharaham-bahiny teo aloha. Ny firenena no midikizo amina fifanarahana natao tamina fampielezan-kevitra tany aloha. Ny tsapan-kehitriny dia sahirana ny vahoaka. Iverina amin'ny fahefana afaka volana vitsivitsy araka ny lalàna. Ko anjarany indray no misafidy na mbola anoho izao fahoriana izao ka andentika mafimafy kokoa ny fiainany indray ao anatin'ny 5 taona na amerina ilay fomba fitantanana izay naomby tany aloha saingy tsy aritry ny sasany. Na milaza noho izany ny seni fa tsy hiroso amin'ny fifidianana izy ireo fa tsy ampy ny vola. Na mihevitra ny fanjakana fa tsy manam-bola ny seni ka ndao hiroso amina teteza mita vaovao dia tsy maintsy fifidianana ihany no iafaran'izany rehetra izany. Izany no mila miomana ny rehetra ka hisoratana anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana. Hoy indrindra mantsy ny fanazavana hoe ny tanjon'ireo dia tsy ahafahanareo misoratra anatin'ny lisam-pifidianana zay ka ataony daholo ty fihetsika ngetratra ty tsy ahafahana mba ho kivy ianareo dia tsy hisoratra anatin'ny lisam-pifidianana ka zany teniko aminareo aza kivy ianareo aza manaiky tadiavo marina ahatra misoratra anareo anatin'ny lisam-pifidianana nareo entany ny olona ho any amin'ny fokotany. Rehefa tonga eo izy ka tsy rara iny dia makany fokotany mihitsy nareo tona ny olona manana kara-panondrona dia misoratra anatin'ny lisam-pifidianana. Zay any vahaolana zay. Ny tanontsika dia zao tsika tsy mbola mijery le hoe fifidianana osika ange io fifidianana tsy ety ange io fifidianana fianao labato ange io tsia fa mamaiky atsika zao dia ny fisoratana anarana anatin'ny lisam-pifidianana. Zay sa tsy zay? Zay mamaiky atsika zay ka aza miembotra ianareo. Mazava izany. Inona tokoa moa ny zavatra nataony ty fitondrana rajo ilay ity ka lavorary? Iny fa natramin'ilay veloranony aza tsy hita ny lohany sy ny vodiny hoe inona ny vita izay natomboka rehetra teto. Tetika asa efa tany amin'ny fitondrana teo aloha no atomboka sy tokanana dia mireharehatsy any tena. Ilay tsy fahaizana mitondra no lehibe indrindra ka ny Covid sy ny ady any Ukraine no omenatsiny. Inona no idirany variny tantsaha tokony hiakatra 3 volana amin'ny ady any Ukraine? Inona no idirany vidiny atody sy ny voatabia amin'ny adiny Rosia sy Ukraine? Dia mbola olazaina koa ve izany fa noho ny ady any Ukraine sy Rosia na ny Covid-19 teto dia tsy ampy ny volany seni anomanana fifidianana sy anatanterahana fifidianana? Fa na izany na tsy izany dia mila misoratra anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana isika olo-pirenena feno taona mba hahafahantsika manefa ny safidy sy ny olona tiana hitondra indray ny firenena amin'ny taona 2024. Fa atreo no fepitoam-pitondrana izao fitondrana izao. Mila mijoro ary samy taky ny zo ny olo-pirenena satria azy ny fahefana amin'ny taona 2024 io. Fa ahoana mariny? Ahoana mariny?